Viva 98.8. Azava fandarina eto mionjam-peo viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'izay ora toandro ka hatramin'ny rora sasany famakafakana ara-politika sosialy toe-karena alohan'ny hitondrantsika famakafakana foy de foy ho iaho satria ianareo no iantsehatra amin'ny antso amin'ny finday rehefa avy eo dia misy ny akombavao goavana izay tsara ho fantatritsika manoloana an'ireo efatra menada izay vaovao mivoaka hoe enjehana voaroy ny membre ny ACC zany dia misy mifanambarana goavana nentin'ny ACC mahakasika an'izay andeha ho arahantsika avy hatrany izay vaovao izay aloha efatra misy ankehitriny mikasika ny fahaleovan-tenan'ny fitsarana dia mampatsiahy ny andininy fahavalo amby zato ao amin'ny lalam-panorenana izay mivaky toy izao eo amin'ny asa mpitsarana sahanina dia mahaleo tena ny mpitsara mpamoaka didy ny mpitsara ary ny mpitsara mpanampy ka ny lalam-panorenana sy ny lalàna ihany no mifehy azy ireo amin'izany ankoatry ny toe-javatra voalaza ny lalàna ary na dia eo ary ny fahefana ara-pitsipifehezana dia tsy azo tohitohinina na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona izy ireo amin'ny asa fitsarana ataony hisahanana ny andraikiny noho izany eo am-panatanterahana ny asany ny mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana dia mifampidinika ary manapa-kevitra tsy tokony hisy milaza ho mahafantatra izay resaka atao anatin'izany fifampidinina izany ary tsy azo avoaka raha teo zany satria mijanona ho tsy ambaratelon'ireo mpikambana malalaka tanteraka ireo mpikambana manazava sy mamosaka ny heviny eo amin'ny lafiny fandraisana ny fitoriana na ny recevabilité na tsy fandraisana ny fitoriana i recevabilité ka irosoana na tsia amin'ny fandiniana ny votoatin'ny fitoriana izany fahalalahana eo amin'ny adi-hevitra eo amin'ny mpikambana izany indrindra no arovany andiny fahavalonjato amin'ny lalam-panorenana voatsy ahetso ambony ka miaro ny fanehoan-kevitry ny mpikambana tsirairay ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mikasika ny raharaha anankiray nodiniana sy ny adia-kevitra ka tsy azo anenjehana azy ireo ara-pitsarana ka atao hoe eloka tsotra na eloka bevava izany fitsipika apetraky ny lalàna izany dia afaka iarovana ny mpitsara mpamoaka didy rehetra amin'ny ambaratonga fitsarana rehetra misy sandrina manokana fa araka ny andiny faefapolo amin'ny lalam-panorenana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia antom-panjakana mahaleo tena ary ampatsahivina fa mipetraka ho felitra tsy maintsy ajaina ny fisaraha-pahefana voalaza ao amin'ny savaranon'andro ny lalam-panorenana satria tany-tandalàna i Madagasikara ny fanambarana nataon'ny ministry ny fitsarana hamoaka didy fanenjehana fanolotsaina avo noho ny asa nataony araka izany dia fanitsakitsahana goavana amin'ny fahaleovan-tena ny fitsarana avo momba lalam-panorenana sy ny fisaraha-pahefana ary fandikana ny lalam-panorenana na izany azy araka ny andininy fahatelo amin'ny telopolo amby zato sy fahaefatra amin'ny telopolo amby zato amin'ny lalam-panorenana ihany dia azo atao tsara ny manenjy ara-pitsarana ny mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana na eloka tsotra na eloka bevava mety ho nataony nefa izany dia tsy mahakasika na miainga amin'ny fanehoan-kevitra nataony mandritra ny fandiniana raharaha namoahana didy saotra to izay ny vaovao goavana nampitaina tamintsika zany mahakasikasika an'izay resaka fifanenjehana satria resabe izy moa tany anaty tambazotra ry teraka ady hevitra maro samihafa ry mpianao-tsaina
dia izay zany nisy ny fanambarana netiny avy eo amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pamborenana mahakasikasika ny andinidinin-dalàna sy ny sehatra rehetra misy eo anivon'izay toejavatra rehetra izay. Ny famakafakana fohy hoentina amintsika dia alohantsika tsy handeha hovariana any amin'ny zavatra mety hoe tsy mitondra soa sy tsy ahitana fahombiazana eo anivon'ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka. Zavatra tiako tenenina zany ao anatin'izay dia ny hoe ny ady la politika misy foana iny, ny resaka tabataba sy ny anina politika misy foana iny, fa le zavatra iainan'le firenentsika amin'izao fotoana sy iainan'le vahoaka, io zany mila hifantohantsika hoe aiza ho aiza ny asa rehetrarehetra tanterahana ao anatin'izay, satria misy filamatry ny asa zay tokony ho tanterahana ao anatin'izao vanim-potoana ny teteza mihitsy zao, zay tena isan'ny hoe lahara-pahamehana ary azo atao tsara ary mety azo fitaina tsara, fa tsy amorona zavatra hafa na andeha hisainto zavatra hafa dia lasa mampiroiro-saina matso ny toe-javatra misy ohatran'io raha vao ohatra tsika variana loatra any amin'ny ady la politika dia sanatry mivava tonga any amin'le hoe ayatsy havanana hoe sao dia hitatra ity zavatra ity, ny hitatra amin'tiako tenenina dia hoe teteza mita hitatra na sala amin'izany ny vahoaka nefa efa dodona ihany ny te hiaina amin'ny zavatra ara-dalàna eo anivon'ny firenena. Mazava ho azy ny zavatra hita aloha zany zao dia ny ary efa ataoko bravo dia bravo a. Ny rano aloha zany dia efa misy ny ampahan-drano mandeha, raha mba misokomba mahita zany zao fa misy isaoranareo ary izay ny tadiavinay ary isaoranareo miaino an'ity fandarana okazavy ity satria mafimafy ihany ary betsaka izay efa niteneninay momba ny foto-drafitrasana ory ny filoham-pirenena teo aloha izay tena tokony ho tohizana ary amin'ny vokatra io zavatra io. Ny filoham-pirenena teo aloha nge tamin'izy teo mbola niteny hoe tsy maintsy vita ny mandeha alohan'ny fataperan'ny mandahany ny situation na jiro sy rano e, samy natadiditsika ny teniny tamin'izany. Donc zany efa tombotra ny fandehanan'le izy fa mifandaminana ny zava-dehibe fa tsisy an'izany hoe naninona ny tsy natao, tsy an'le izy fa isaorany nareo fitondrana amin'izao fotoana satria nareo ny eo mba hita sy mahatsapa zany hoe efa tombotra dia io le izy fa mandeha. Fantatry ny olona daholo zany ny situation misy rehetrarehetra ao anatin'io, fa ny anahy dia teneniko hoe rehefa omeko bravo hoe bon ny asy nareo nandeha ny rano makasitraka makatelina ary alao mba handeha araky ny tena izy, zay zany ny irariana iroso amin'ny tsaratsara kokoa hatrany hatrany satria fantatry ny olona aloha fa handeha na tamin'izany fantatry ny olona fa handeha raha ny fomba fiasan'le filoha teo aloha nandritran'izay fotoana rehetra ny tantanan'ny fireneny zay, raha ny fomba fiasany hatramin'izay a dia atao hoe ao anatin'ny fitandremana sy ny tena hoe mijery ny lahara-pahamehana tsara araky ny ara-teknika sy ny karazany manatanteraka ny zavatra maro samihafa. Dia tonga teo amin'izao fitondrana zao moa le izy a dia nanohy ny fitondrana dia isaorana tsy eboebony na inona fa ny zava-misy tokony au contraire ary hoe mifanotrona ara-peo arakevitra ny hoe efa nisy ny foto-drafitrasana tao ary efa napetraka tsara mihitsy fa mifanohizana azy sy ny ampandeha azy ny zava-dehibe ampiny olona zay tonga dia mahafantatra ny olona fa le problème manko dia zao ao anatin'le fitondrana amin'izao fotoana no ny problème anio anie dia zao hoe tsy le vahoaka no asianareo na sala amin'izany na ny antoko politika fa lasanareo saminareo ao anatin'ilay no mifampimpangaran-kevitra ao anatin'le izy dia hitan'ny olona avy ety dia anjaran'izay ny hoe mpanara-maso ny vahoaka malagasy mpanara-maso satria mbola misy ny rano tsy mandeha zay azo lazaina hoe andrazana koa ny fandehanana ohatran'izay ihany koa ny resaka jiro sy ny sisa dia samy mitady vahaolana ao anatin'izay satria anisan'ny tena hoe hevitra nanalana eo mpitondra teo aloha moa zany ny hoe resaka jiro sy rano dia bon iny zany tena andrasan'ny olona mihitsy mamiratra ao anatin'le izy
akoatran'izay filoha vaovao indray hitondra ny tany sy ny firenena dia ametraka mirapiratra manaraka ihany koa ao anatin'izay fitohizan'ny asa zay. Ray zay ny faharoa ny eo amin'ny resaka sosialim-bahoaka, mila jerena akaiky dia akaiky fa betsaka ny olona io na hosaromanao communication be tahaka n'inona ary ny olona tsirairay mahafantatra ny fidiram-bola miditra ny aminy hoe ny tombo sa ny hena. Tsy azo atao safy be manitra fotsiny efa tsara zao ny fiarim-piaina amin'ny malagasy efa memety zao non zafady tompoko, ny olona tsirairay isam-batan'olona mihitsy ka manana ny asa fivelomany, ny etra mety ho alohany, ny zavatra mety ataony dia mahatsapa ny fidiram-bolany hoe mitombo sa mihena. Mahatsapa hoe mitombo sa mihena ka le tena marina resahana. Fa ny problema manko dia zay ny antsika ny zavatra tsy tokony hifangaro amin'ny resaka politika misy manafangaro atao mihitsy ary zay devienan'le izy mandeha makany mba hasarisarina kokoa dia ny tanjony sasany dia ahatonga an'le olona hiteny hoe ka resaka politika io dia rehefa misy mahazo tsirony an'izany teny zany ny sasany resaka politika dia hoe bon zay fa tafapetraka le resaka io fa efa misaity fotsiny hoe resaka politika fa le ohatran'izao salama misy manafangaro zavatra dia misy ny devie zavatra tsy araka ny tokony misy fa mila mifantoka daholo tsika rehetrarehetra ao anatin'izay ka ny zavatra andrasan'ny olona moa zany mazava ho azy dia zay ny fampandehanana ny asa fa tsy hovariana any amin'ny resaka ady la politika sy ny sisa. Ny firafitry ny fitondrana amin'izao fotoana efa fantatry ny olona ny zavatra atao dia efa fantatry ny olona sy ny sisa fa ny tena hoe lahara-pahamehana dia hoe hiainan'le firenena sy ny fiainan'le vahoaka. Io koa ny resaka izay teneniko izay hoe resaka sosialim-bahoaka. Sosialim-bahoaka izao resaka miverimberiny ty teniko ty, ny ministera rehetra tompoko dia sosialim-bahoaka avokoa. Donc za manana ndraikitra sy adidiko avana be eo anivon'ny fampandehanana ny asa eny anivon'ny ministera, ny ministera tsirairay okazavo atsapain'ny olona misy zany resaka sosialim-bahoaka zany fa sosialim-bahoaka daholo ny ministera rehetrarehetra. Resaka fandriam-pahalemana zany sosialim-bahoaka, fitaterana zany sosialim-bahoaka zany, lalana sosialim-bahoaka zany, resaka varotra sosialim-bahoaka zany, ny fizantany sosialim-bahoaka zany, sosialim-bahoaka daholo zany. Dia zay zany mba andrasan'ny olona ihany koa mba ho taratra zany hoe satria ny olona nge mitondra ny fanehoan-keviny mahatsapa zavatra maro ao anatin'le izy. Zay ny ataoko hoe ny vahoaka ny fanjakana, ny vahoaka manara-maso, ny vahoaka mamantatra zavatra maro. Ary zay ho azy adiny mihitsy hoe ireo olom-pirenena ireo fa na tsy manana andraikitra eo anivon'ny fitantanana ary na tsy manana fahefana eo dia tadio tsara fa misy manam-pahalalana sy manam-pahaizana afaka mandinika sy mieritreritra tsara mijery ny fizotra ny fiainam-pirenena sy ny fizotra ny fiainam-bahoaka tompoko okazavo. Zay no atao hoe taridany famakafakana kely nentina fa mesehatra ny mpiaintsika ao anatin'ny fanehoan-kevitra amin'ny antso amin'ny finday akafaingo dia ho tonomboko indray mandeha ireo larana dia afaka miditra tsika rehefa avy eo ry mpiaino ajaina. 034 07 009 88 034 07 009 88 ary ny 032 91 901 20 032 91 901 20. Ireo no larana hidirantsika eto am-panajanatra ny fanehoan-kevitra ary azadiny ny teniny anarana sy ny toerana misy antsika. Ary rehefa mandray le telefona dia azavarina miaino atao dia atao rembany le radio atao rembany mihitsy dia mitenena fa azavarina miaino ny feonao verina satria ny olana amin'izay sady ela be no vao tafaresaka le crédit mandeha foana dia zay dia eto ampahendrena
eto ampanajana trany any faneko-kevitra hoentitsika ry piaino ajaina ndao ary andrasana ary ny antso avy amintsika ry piaino ajaina 034 eny tompoko miaraba tompoko bipa fotsiny izy andrasatsika ny antso eny tompoko miarabanao tompoko atao moramora le radio azafady Madame Lala avec qui est soif Nandina ou est Taomi Yentu zavatra saiko miarahaba nareo aloha tompoko azafady indrindra Yentu ny zavatra tiako tenenina voalohany indrindra za olona tsotra tsy mpanao politika fa tena zavatra mampalahelo indrindra le fanenjikenjerana an'le olona tsy tratra hoe nanao an'izao na nanao an'izao nefa le olona manenjika ary ngeny tokony hoenjehana satria zao inona nampitsirana tany ampitan-dranomasina tany tongeta ianao mahazo toerana dia ianao indray mihanenjikendrika an'izao vahoaka rehetra tsy meloka tsy mahino atao moramora ihany le radio aloha le radio atao moramora ihany fa ohatrany ambony be tompoko zay zay eny tompoko zay tiako tenenina monsieur Mamy Patrika ohatra hoe mampalahelo le olona enjikenjehana foana nefa tsy hita pirofo hoe zao na izao fa nga ianao raha manana fahefana dia zay ny toetra nefa ny ianao aza mitsoka tany ampita tany olona naningavindrako tany filaminana nanao an'izao fantatsainga izany dia zay tompoko mba zavatra tiako tenena fa misaotra anareo isorana betsaka ianao amin'ny faneo-kevitra raisitsika avy hatrany antso manaraka eny tompoko miraba tompoko allo tsy eny mihitsy ianao ohatrany tsy eny mihitsy ianao azafady aloha fa tsy eny mihitsy ianao maheno avy ianao maheno ve zay vao manomboka henoko ianao ataovy moramora le radio dia iza dia avaiza azafady tompoko eny tompoko azafady ndao ary eny tompoko toy izy hoe eny tompoko zay indrindra lasa hita hoe manaonao foana ianao efa hatramin'izay moa ianao no nanaonao foana tamin'ireny fotoana nilatsaka filohan'ny repoblika ianao dia hoe tosaivato reo sampifilaminana sy ny sisa ohatra zany foana ny fanehoan-kevitrinao misy fotoana ianao fanampisan-dranomasina tany dia milaza fa manana borofo mahakasika ny resaka Ambohimalaza zao indray ianao dia hoe miandry an'ireo mpitsabo rosianina eo indray dia hoe anao somia ko ny fanenjehana an'ireo tsara miisa efatra ao amin'ny fisaranavy momba ny lalam-panorenana sady izy tekeny sy madama fa ianao na olona mino an'Andriamanitra na tsy mino an'Andriamanitra na kristianina na tsy kristianina dia Andriamanitra mpanao ny lanitra sy ny tany izay no mifeha zao tontolo zao misy fotoana ianao ny teny hoe na Jesosy Kristy aza tsy masakana tsy hanenjika an'Andriamanitra ho andry rajoelina karazana defi amin'Andriamanitra zany ataonao zany rehefa ny olona manana folikevitra toy izany dia lasa mandray fanapa-kevitra tsy voahevitra zany hoe foanan'Andriamanitra mihitsy le fahalalanao sy le zavatra nianaranao mba hahatonganao hanaonao foana mbola tsy tsara mideba ianao mifina ianao amin'Andriamanitra dia efa tsaratsara zay zavatra tokony teneny vavanao tsy tokony asianao ny tongotrao fa raha toy izanao ny fomba fanaonao enjehanao isy amoronana dotery atao zao fantatra daholo ange zava-misy ao anatin'ny fisarana io fa zao misy farany zavatra rehetra ary ohatsika zany isan'ny filoham-pirenena andro rajoelina tsy mamena saza na eny amin'ny fiarahamonina misy anay aza tsy mamena saza satria filoham-pirenena ny fanambina tany sy ny filoha iny nandritra ny fotoana nisondrany iny tena netiny fiainako dia zao ny zavatra teny amikatsika aza matahotra zany tsika fa misy tenin'Andriamanitra zay hoe Jehova miako anareo fa ianareo angina tsitsika kory ny mila miady fa izy menakavy io fotoana tsy dia aritra
hitasika mitantary fanareo menakavy ny fanaritaka ao ary tsy mitanareo mihitsy ny fanafotony io a fa voankazo masaka miraraka nareo rehefa makasitraka tompoko. Sorona betsaka ianao dia makasitraka tompoko. Raisitsika ny antso manaraka. Miaraba tompoko. Miaraba mampatrika 335 mamivinatra anareo ao amin'ny vivao. Elaela nareo tsy eno voalohany indrindra aloha arabaina ny vehivavy ao anatin'ny sehatra rehetra ao fetiny reny iny tsy adinonareo. Ny mampatrika koa arabaina amin'ny mampatrika. Makasitraka tompoko. Eny tompoko. Faharoa mikasika andraram-pirenena ny ano asiko resaka manokana mamy fa iny zavatra resan'ny olona teo iny zavatra tsotra ny resahako. Ry zareo samy ao anatin'ny tribunal reo. Zareo aty amin'ny ACC, ramatoria, olona ministra tao anatin'ny sehatry ny fitsarana ihany koa. Zavatra hitako fotsiny dia ozy aho hoe miavolenta ny zavatra ataon-jareo andro zareo zay. Tidiranay mihitsy. Fa fantatray fotsiny dia hoe reo nareo raha fantatrareo fa mety aminareo ataovy. Raha fantatrareo fa zay le mitondranareo azy dia hoe eto amin'izay. Fa zay mpitazana zay vokatry ny fanaovanareo azy zay mpijery rehefa aveo. Faharoa mikasika an'le fikaonando mametrak'izay ho an'ny ray aman-dreny FFKM. Ry zareo anatin'ny FFKM manipy an'izao fijery zao zahay. Misy olombe nianatra teto Madagasikara. Reo administrateur civil eto Madagasikara reo no olombelona anankiray mafeny faritra tsirairay any amin'ny faritra izay misy azy. Manana maizy azy reo amin'ny fijerena sy ny fitantanana amin'ny Madagasikara. Zay manao antso izy reo hiara iasa sy dinika aminareo. Fangamba raha ireo no mamesy mijery ny zavatra rehetra izay iainan'ny vahoaka hatrany amin'ny farany kely ritra hatrany amin'ny farany tapony tena mahalala andreo ako ary niara niasa sy niaina tamindreo dia mahafantatra fa olombe tokoa rao. Amiko reo no tokony voalohany indrindra ao anatin'ny organisation mijery n'izany fikaonando zany. Satria manana maizy azy reo na mipodikevitra na araky ny fianarana izay nataony mikasika amin'ny Madagasikara. Zava-dehibe zany. Faharoa eto izay dia manao antso koa fa amin'ny fotoana manaraka ilatrahana solombavam-bahoaka manana administrateur mivoaka tamin'ny faritany tsirairay Madagasikara nilatsahana fa ilana anareo anatin'ny assemblée mba hialana amin'le zavatra tsy mipetraka tsony fa tena fodikevitra masaka ho an'ny Madagasikara fikaonando tena masaka ao anatin'ny adevitra tena ilaina ny zavatra hivoaka ao anatin'izany assemblée nationale zany. Fijery ny ahiny man satria atreto aloha mijery ny zavatra tianjareo atao zareo dia mba mijery zay hoe mety atsara ny zavatra noatran'izany dia tsy tazominay atsipinay atsara ny zavatra atao. Mame voninahitra mamy mana tena baolina ho tantarainy Martial rehefa mame voninahitra Martial. So nabetsaka ianao dia makasitraka tantarainy Martial mihitsy ny baolina hariva eto amin'ny onjam-peony Viva amin'ny valo alina tsika mianao izay. Raisitsika ny antso manaraka. Mirabanao tompoko. Eny tompoko. Miraba tompoko. Miraba tompoko. Liavy tia Pasimaliany. Ale resaka an'ity fikaonando nena le memty asa tsy dia zavatra sy izy eo arirarira eo. Raha piko zany no tokony ho izy amin'ilay izy mbola tsy fantatra. Raha vialy dia fa programa an'izareo fanavozany raha fandinana azy ampitombo an'le fihinanana eo zareo le teteza mihitsy ampitombo mavy an'eo mihitsy. Tokony eritreritra ny vahoaka na dia nanana eritreritra mampilaminana andigny ampilaminana an'io za magnahy fa mety efa ho tahitra amin'izay le vahoaka satria trop loatra ny atao zareo. Faharoa manakaraka an'izay le resaka le misy roatinarany ty. Alo? Eny tompoko maheno anao. Demetrika andreo ty tsy io efa karazana fiomana fidianana zay io fa tsy fantatry fa be dia be le vahoaka le misalasala amin'izy nefa ny lizy zany tsy maintsy hoe karazana hoe atery. Karazana atery satria tena mandeha foana zao ny affichage alefa misy ny affichage alefa le fisoratana anarana ohatra zao. Nefa ny le olona tery le tery le olona zany efa teren'le fitadiavana mbola gidragidaina amin'le fisoratana anarana filaharam-be koa izy amin'io fa tsy olona maro mandray amin'le toerana fandraisana anarana io. Ka zay
managneritehitra misy eo amin'le fiparizana lalana io hoe tsy maintsy atao erina ny teny lalana io satria dia resaka fa fiomanana fifidianana na le resaka amin'le resaka fikonadoam-pirenena ahemitra lavady zay mieritseritra fa hoe rehefa mba azahoana anina amin'ny any ivelany any rehefa avy eo zany dia vita tanteraka le fikonadoam-pirenena fa izao nandray anjara so dia ty lista lainy ty hanaovana zavatra hafahafa fa zay aloha magnahy izay vahoaka madinika amin'ny resaka asa tokoanana sy tokoanana roa moa zany efa mazava amin'ilay vahoaka madinika fa dia asany teo alohany toy dia na dia ovana hata amin'ny loko ara dia vahoaka mahafantatry ovana hata amin'ny anarana fantatry ny vahoaka foana io fa zareo fanavozana koa zany mba hiangaviana tokony mba hieno ale asoasolo vahoaka amin'ny any aman'izay rehetrarehetra io fa raha mba maheno izy mba tokony ho fantatry surtout andeha matao filoham-panjakana satria izy anie raha fadiniana anazy ohatrany teanao zavatra ihany fa le olona miaraka amin'ny manodidina anazy rehetra ny tena fasora fa ro maharakaraka zay ty resaka an'le filoham-panjakana anankiray le efa nyteneniko tao omaly ihany le miteny hoe zavazana sinoana karana avy any ivelany tonga atao amintsika dia tao hoe gasy igny a dia averiberiko hoe zavatra igny olo igny filohany any mpanjakana misy igny tena nanohatra an'izany nanohatra an'izany mafy misy mihitsy fa matoa izy am'izao miaro mafy an'ireny dia ao zavatra eritreretra efa ro karakazay moa rehefa nazavaiko omaly eny amin'ny lafiny anankiray dia tsy amena signy ihany satria vahiny nge ny vadiny frasay nge ny vadiny izany fa dia ya isorana betsaka ianao dia makasitraka tompoko 034 07 009 88 032 91 901 20 miraba tompoko miraba tao moramora le radio a ianao teo hoe iza dia avaiza azafady rakotoary avy aty amahazo tompoko eny tompoko ianao teo hoe ny anina firenena no tokony anina fa tsy avariana amin'ny resaka politika ohatran' zany ka le izy mampatrika le fitoram-panjakana mihitsy mamatika zavatra rehetrarehetra resaka politika ho any amin'ny tombotsoany dia izay zavatra zay mahatonga an'le olona diry foana ny lafin'ny politika ao ambadiky le izy reo fotsiny ohatra zao le hoe lokona reny ovana ny lokony entina hoe ilazana zany a fa izy no nanao azy a dia izy no adin'ny olona tanteraka zany hoe io zavatra io ane ka reo no nanao azy a dia lafin'ny politika tindrony amin'izay a le any fifidianana ny zavatra rehetrarehetra ataony io dia ohatran'izay foana zao resaka mare an'ity resaka assemblée sy ny ACC hita taratra amin'io zao raha fijeriko azy fa niza ao amin'ny ACC eo ka tsy hamaraka ny tindro zareo ao fanavoza dia tsy maintsy amorona ny dossier na anaova zavatra ohatran'io mba anliana azy eo zany miny fa remo laza tamin'ireo fotoan'ireny le tasorona teo aloha zay ne tsy nametratena an'izany eo amoa avy eo dia tsy izy fampiresahana tao dia miala ihany le dia soloana fa io zany raha fahitako azy dia tinitimy zareo veroena dolodolodolodolo a zavatra rehetrarehetra dia indrindra zay mety akasika fifidianana ka eto a dia mieriseritra fa ninona zavatra ho atao ao ninona fifidianana na io concertation nationale io ary dia za mimpikevitra amin'le olona veniteny hoe zavatra efa préfabriqué misy eo e fa resaka cinéma daholo sisany zavatra rehetrarehetra atao ao ka ninona zany fifidianana andeha andeha le fifidianana fa rehefa ivoaka le résultat reo a dia tsy maintsy zay tindry zareo apetraka eo no lany eo na inona ka efa za mieritsery sary miantso
andreo zay mbola fomban'ny fefiny aty a ireo le fomban'ny fitondrana teo aloha ao amin'ny assemblée nationale o za hoe raha tena tia fahamarinana aminareo a tena natany zany tandalany zany a hoe allo lany farany izy anama soloatsika antso hafa isorana aloha ianao mifaneho-kevitra zay efa tafiditra a nasatsika ny antso manaraka eny tompoko miarabanao tompoko mirabanao mampatrika mirabanao iketra rehetra eny tompoko saika isy fanamarinana kely iza dia avy aiza azafady manao investigation kely iza dia avy aiza iza dia avy aiza ianao azafady be da be mihitsy hoe manao tambery amin'ny ndaso aloha e iza dia avy aiza azafady koa ny fanavozana amin'izao fotoana da atao hoe tsy valinao le fanontaniako manontany hoe iza dia avy aiza mila mitenitsika hoe iza le miteny dia avy aiza ndrasatsika ny antso manaraka 034 07 009 88 032 91 901 20 eny tompoko miraba tompoko miraba tompoko allo eny tompoko efa ao ianao miraba tompoko mampionina avy aty an-dranomena ihany eny tompoko de manana faneho-kevitra be firy moa zany fa ny tsara sika moa zany manatina zany le faneho-kevitra miasa na hoe manesika miasa fa entina fahendreo ny zavatra mba angatahana am'le fanavozana nangatahana tena mba tsara indrindra aleo ny stafika ny polisy ny maramila ny zandaro tsy manao politika itony fa io tena negatif ny fanaovana politika ny maramila sy ny zandaro ratsiratsy ny fifandraisana zany de ny amin'ny tany filaminana zay mba angatanay sorana ianao dia makasitraka tompoko ratsiratsy amin'ny fifandraisana zany eny tompoko ndrasatsika ny antso manaraka rehefa misy a 034 07 eny tompoko miraba tompoko miraba tompoko ya avy aty Rakotty Joseph avy aty allo eny maheno anao ya Rakotty Joseph avy aty Madirovano avy aty Madirovano eny tompoko ny mba teny hevitra zay avy aty Madirovano voalohany indrindra zany le fanenjena leno le filazandreo hoe le mpanao ny anti-Rajoelina zany efa tsisy kanefa ny tianay zany mampatsiafa hitanareo tamin'ny fifidianana filoham-pirenenareo reo kandida raiky amby folo ane nanaratsy azy eraka ny angovo mihitsy nefa mbola izy lany iny ka ny zava-bitan'io président io tsy azo de kosena ka diso eritreretra reo diso stratégie raha ohatra ka ilaza fa hoe na inona fanaratsindreo ny président Rajoelina mbola maro n'olo makaty azy fa katy ambany votra ty matsapan'izany le lo tena voalohany for manaraka an'izay de mbo miangavo zany le zay le mbo mandeha ny mpitenenana amin'reto hainao manjery reto mba hiteny amin'ny hainao manjery rahavavy eo fa satria zany mba tiako hoe mba hiparitaka zany le zavatra resatsika eo amin'ny hainao manjery rahavavy sasandreo misy fandarana hoe tanora saty moko an'olona rabe fa maromaro manday invité spécial maro hoe fandarana manokana regny député mbola makasitraka ny président regny zany tokony mba mandeha regny milaza le tena zava-misy marina moasina agnapitirana le lengalenga ataondreo io de zay aloha mba fangatahany esetreta fa matokisa fa zay aloha de vavaka manokana mba hiverenany président Rajoelina fa de zay tia mifaty Madirovano maro zay de mbola tsy milaza hoe zay jiaby fa mbola misy mpahan'olona makaty azy sotra tompoko isorana betsaka ianao dia makasitraka
Andrasantsika ny antso manaraka miarabanao tompoko. Ino tompoko? Miaraba tompoko. Ino tompoko? Mampalahelo ny fiainam-pirenena fatao misavorovoro mihitsy ny resaka ara-politika mba hahatonga ny vahoaka ho fanina sy hitanzena lalakombana. Zay dia manantena ny isin zao aokazary zao manakariva hanazava ny saim-bahoaka. Saotra tompoko. So nabetsaka ianao dia makasitraka tompoko. Fa isitsika ny antso manaraka. Miaraba tompoko. 034 07 009 88 032 91 901 20. Miaraba tompoko. Miarabanao monsieur Mampatrika. Miaraba tompoko. Avy ety vato ihany mami. Eny tompoko. Androany aloha fa la tafiditra. Efa ela be misy ny tokony tafiditra fa sy mety tafiditra misy fa tena mazana be le izy. Fa izao androany zany sy te resaka ninina fa ny zavatra tiako resahana androany dia ny fandehany ty le fanaovana le hoe biometrika. Androany masiny efa aty aminay aty ilay vola izy io androany sy rapiso ihany. Dia ozy aho hoe amin'ny fomba hoana moa no anaovany reny olona mpiasa ny zona sy ny olona mpiasa ilahatra eo nefa ny sy journée chômage androany na rampiso e. Dikan'izany zany ho zavatra sérieux ve izy ty e. Raha sérieux masiny tokony atao amin'ny andro sy fiasana izy io. Na koa hoe etarina mandra-pavita an'le izy fa sy ferana fotsiny hoe androany sy rampiso. Ao zao zay sakoroka be honiny ao zao fa zaho aloha sy tany fa nisy miteny amiko sakoroka. Zaho aloha mbola sy tany. Ka noho izany mba mangataka an'ireo tompon'andraikitra ako amin'ny fanaovana ty biometrika ty. Satria salany zavatra hafahafa izy io amiko. Raha amin'izao fandehany zao tena ozy hafahafa satria ao ny sasany mahavita, ao ny sasany sy mahavita. Noho izany raha tiana hoe atao anahoany misy ny vahoaka mba ataovy sérieux re. Fa aza atao lasa fahafotsiny tahakan'izao. Misaotra anao monsieur Mampatrika, misaotra anareo amin'ny viva dia mbola ho avy afaka piso. Zany Ia isorana betsaka ianao dia makasitraka anao ihany koa tompoko. Ndasantsika ny antso manaraka. Miarabanao tompoko. Atao moramora le radio azafady. Madame Poanga dia Nosiala. Eny tompoko. Tsy dia manana lazaina firy aloha zahay monsieur Mampatrika fa ny zavatra tiako tenenina dia zao hoe izahay vahoaka malagasy, izahay madinika, izahay tsy mieritreritra hoe firongony na tsy firongony. Possible aloha izay firongony tsy mamenatra anay zany satria natasitraka amin'ny fitondrana teo aloha izahay. Faharoa manarakaraka izany tonga ty mifety hoavy teny Asaramanitra. Zahay aloha dia amin'ny alahelo no tonga dia teny ananay vahoaka madinika satria izay dia sahirana ambonin'ny sahirana amin'izao. Anarany hoe mora ny vary fa ny ankoatr'izay tsy isy zavatra mora ary ny tena mampahagaga le vola mihitsy ny tsy hitana mitady vola ary ianao tena sahirana vao mahita an'izany hoe ray alina zany. Ka amin'ny fomba hoana moa zany ny anaovanay fety milamina sy ny hitabiavanay vola atao ohatran'ireny. Teo hoe nisy mifandaminana tsena fa hoe rehefa tonga mifety dia mba omena lalana ihany aloha le olona hivarotra. Angatsy azo atao zany aloha dia rehefa aveo vita mifety alamina moramora indray. Ohatrany hoe zany le izy dia tian'zareo ny ataony ka dia izay koa manao ny tiana atao. Izay aloha ngamba tena raha nangatsainy izay dia ohatrany hoe mbola faly amin'izao ihany. Ka izahay vahoaka madinika ngamba mety marina fa Madagasikara firenenay fa efa lasa nosinosokarana. Efa tsy antsika rery-tsony. Alors zareo ngamba ny ananga dia izay mijanona ho amin'izao. Firenena malagasy tsotra misaotra indrindra tompoko maka sotra. So nabetsaka ianao dia makasitraka anao ihany koa. Andrasantsika ny antso manaraka rehefa misy 034 07 009 88 032 91 901 20. Miaraba tompoko. Miarabanao tompoko.
Atao moramora le radio anao aloha a atao moramora le radio allo eny tompoko manao ana tompoko roa milina vaty tasy tompoko eny tompoko dia misy vola betsaka anareo a manazava vato amin'ny vivà zany zava-dehibe tokoa zao fanazavana aloha zao ny zavatra hita aloha teto a dia raha tika mahalala zany fa misy eo daholy ny ekeretifika io fitsongana io a dia fijereko anazy manokana mihitsy a dia misy eo idongo toerana mihitsy izany ninona zany ataotsika raha mbola ilany ny fomba fitondrany a dia tsy maintsy idongo ireo ary anao izay toerany ametany ny toerany io ka zay no teneniko antsika forongo leralera zany hoe tsy andy an'izany fifidianana zany fa ninona fifidianana io miseho eo a dia anjara zareo a hifikitra io ary anao izay atao hita mazava mihitsy any ny zavatra misisy fa io fotoanandoha io a dia efa somary hafahafa ihany mieritreretra aty ka samia reny mieritreretra etika rehetrarehetra ro firongony atao hoe firongony a mba hira mba anao satria andriamanitra ao tampilony dia reny so da tompoko so betsaka ianao dia makasitraka tompoko ndrasantsika ny antso manaraka rehefa misy a miraba tompoko miraba Patrika dia miraba joka radioka zavarehetra eny tompoko tena zany zavatra tiako iza dia miteny azafady iza dia avaiza iza dia aty maro eny tompoko na moa zany zavatra tiako ambara dia io zavatra io a tsy raha fahitako anazy a io zavatra io zany tena hitarondreo tsy tanao fifidianana zany satria zao a raha niteninao androany afa niteninao rapito hafa aiza misy zany ny tena marina amin'izy raha ohatra zao io resaka ny parany niveau foko tany io misy niveau association tsiraray dia rio association rehetrarehetrarehetrarehetra zany atsona daholo dia taminy io hoe apetraka passe président manana amin'ny président izy reny fa tsy hoe olona voateziteny fotsiny no alefa mandeha makely dia vita le fivoriana fiarahana amin'ny SKM rehetrarehetra amiko zany zavatra tsy mety mihitsy le izy mila zany tena joro daholo mihitsy reto ny ray aman-dreny am-panahy reto ny olombe a reto ny solotena ny avy ny foko tany a reto ny avany amin'ny orimasa io zany mazavatsara fa raha zavatra apetsapetsaka fotsiny io tsy izy io fa dia miraha soa asika rehetrarehetra e dia misotandrira so nabetsaka ianao dia makasitraka anao ihany koa a eny tompoko miraba tompoko miraba anao tompoko lasy izy 034 07 009 88 032 91 901 20 miraba anao tompoko indinana razafitanandra marontelo izao zavatra eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny zao a dia tokony holesina voraisitsika vahoaka malagasy mba handinika tsara ny amin'ny zavatra zay ataon'ny mpanao politika efa zatra mitensitra ny vahoaka zatra mihinana vola mpanjakana hatramin'izay malasa fitainana sy teriteritra ihany rehefa dina hoe inona moa ny nanonganana ny andro razoelona teo ny andro razoelona tsy olona ninana vola mpanjakana ny andro razoelona tsy olona tsy niasa fa tena niasa ary niezaka niasa anendrika le vatarana nisy eto amin'ny firenena ty eo foana zay dia misy karamaina ny tanora manao fisiketsena dia nararoty ny mpanao politika dia nararoty ny miaramila dia tia androbaka fahefana tia nonga-mpanjakana ihany amin'ny lafiny miaramila fa dia niasina tao ambany vahoaka madinika dia ny vokaramana nabataban'izy fotoana izy dia niakatra moramora eo amin'ny fitondrana vahoaka reto mba handray lesina amin'izay fikaboaka malagasy mba handinika tsara ny zavatra ataon'ireo mpanao politika efa zatra mpanambaka vahoaka zatra mpitsenitra ny vola mpanjakana zatra mpietaketraka amin'ireny fananam-bahoaka reny mandinia tsara mba hoaka akalesina amin'izay tsika fa tena latriky ny katerena mihitsy firenena zao e fa raha mba nanana fahendrena tsika tsy azo mpanao politika nahodikotina ny saintsika fa mba nafasika natapa ny marina nataony andry razoelona tsy tonga tam'izao toerana misy azy zao ty
firenena ty. Andretsika boka mandinika amin'izay mba hakatete mba fantatra atsika amin'izay ny tena hevitra ireo mpanao politika sasany fa mankahaly Madagasikara ankozy, mankahaly ny Madagasikara ivelatra ny ankamaroany mpanao politika eto Madagasikara. Irarina izy angatany raha misy Andriamanitra tsy maintsy misy fotoana koa ny verena ny Andry Rajoelina eo amin'ny fitondrana io tondra ny tany fanjakana ary ampandroso ny firenena ty amin'ny rehetra-pitany tsy de rehetra mbola tsy fitany Andriamanitra ny ampy azy raha olo marina foana izy tsy maintsy tonga eo fitondrana ihany ny afarany. Misaotra. Saona betsaka ianao dia mankasitraka tompoko. Ndrasantsika ny antso manaraka raha efa misy. Miraba tompoko. Manahoana tompoko? Miaraba ny misy Mampatrika dia miraba ny teknisiana Madame Libiane. Ty lavalava kely ny teniko fa azao moa za fa ho tapitra ny vibahatra ny naverenana izany fa teniko fofoana ny ampisenesenako ny baoka malagasy. Io tsika mahita hoe fanavoazana marina be. Tena izy marina be. Zay tsy mitsangamena ny misy Mampatrika tatia Ambatondrazaka namora ary mivarina izy satria zay tsy nanonga mpanjakana. Allô? Tapaka avy any aminao mamerena miantso tapaka avy any aminao le izy. Eny tompoko? Miraba tompoko. Misaotra besaka namana Mampatrika nanome fitenenana onjany aina avy aty amin'ny district ny Fandrina ihany. Onjany aina avy aty amin'ny district ny Fandrina. Atao moramora le radio, atao moramora le radio. Tena ho tenenina dia magnetana sika vahoaka izay fomban'ny filoham-pirenena zany Patsifo. Magnetana sika olo-pirenena rehetra izay fomban'ny filoha teo aloha zany mba tsisy vadibadikevitra mihitsy isika manoloana an'izao zava-misy eto amin'ity firenena ty. Satria isika dia hamerina ny foto-drafitrasa izay nokarakaraina teo aloha rainy atsika. Ary hita raha fa tena mahasoa ny vahoaka rainy. Tamin'ny andron'ny tsiranana nisy foto-drafitrasany josy tamin'ny andron'ny Amiral Dederateraka. Dia amin'izao tamin'ny fitondrany Andriamatoa filoha teo aloha Andry Rajoelina indray vao nisy zany. Ary tena hita izy fa tena tsara ary tena natombotsy ho ny vahoaka maro nisany zavatra natao tamin'izany fotoana zany. Izay lokolokoany zareo reto mba hoentiny deadehafana amin'ity firenena ty. Mba deadehafany zareo nefa agny amin'ity zavatra vita na ndray na bainga voavadika any zareo reo tsisy. Raha ohatra izy sa miresaka hoe ty le profo ary ty leo profo amin'le bainga voavadika reo zahay. Nenjehinareo daholo na rainy le autoroute rainy taloha. Ahoana ary zao no tizanareo ndray ay zany zavatra mety ihany le zavatra natao regny nefa dia nagnenjehana an'le olona nandotoana an'le olona aby regny zavatra rehetrarehetra matony zavatra rehetrarehetra nataon'ny Andriamatoa filoha igny dia zavatra hitany fa hahasoany vahoaka. Ary misy koa ny olona sasany misy fofitaka amin'ity le resaka hoe mpiandry ty. Ny olona mpiandry regny tena tenenitsika fa regny olona mpiandry regny tena farany ratsy fagnahy indrindra regny. Dia fa aza mety ho fitahiny. Tsy maintsy tapahako ianao fa tsy mety zay. Tsy mety zany aza mipanga ny olon'Andriamanitra fa aloha n'Andriamanitra rery ihany zay dia tsy maintsy nitapahako ianao. Tsy manao fiteny ohatry izany intsony amin'ny manaraka. Mahazo tezitra fa aza manota. Ie, mahazo tezitra fa aza manota. Eny tompoko, miraba tompoko. Miraba tompoko. Allô? Miraba tompoko. Allô? Efa ao ianao dia ataovy moramora le radio azafady. Ataovy moramora le radio anao. Ataovy moramora le radio. Eny tompoko. Maheno zany hitako eo ataon'le le raha-pirenena tsika valifaty politika. Manova koa hoe valifaty politika zavatra nataony sady valifaty politika zany nitahotra ny
folo teo aloha na olona trotra i Pombany Anina na Pombany Anina fa ny tena hitako zany hoe navita zavatra eo rangahy io tena nanao zavatra izy dia matahotra eo ny totonga eo ny toerana dia zay nanaovana an'io zavatra fanenjehana eo io dia enjehana daholo mandeha ny Florazuel dia rehefa enjehana ny Florazuel dia mazava ho azy hoe tena hita hoe tsy ho tonga eo amin'ny toerana mihitsy zany ireo olona eo raha tsy ahita Florazuel zay tompoko afana eo kely zavatra amiko Saona betsaka ianao dia makasitraka tompoko ndrasantsika ny antso manaraka tompoko miarabanao tompoko Salam Mam Patrick. Miraba tompoko atao moramora le radio. Yan tompoko tena ohatran'ny mampalahelo ne Mam Patrick ny zavatra misy satria salamnay moa tambanivohitra ty avotovorona bebe meme ie efa antitrantitra ty ambanivohitra ihany ny tena ie dia zavatra mampalahelo zany dia ohatran'ny hoe marina daholo ny tenenin'ireo olona teo aloha ireo fa tena vahoaka malagasy rehetra mihitsy izao efa tena mba manantena hoe mba ho tonga faingana ty fitondrana misy filoham-pirenena ty filohan'ny Rajoelina anie tsy hoe nametra-pialana ka hoe tsy filohantsony fa ny tena zavatra misy noho ny zavatra nataon'reto tapisady sy ny an'reto dia voatery niala tampoka izy fa mbola filoham-pirenena anie filohan'ny Rajoelina reo zava-bita nieraky ny firenena tena vava-olombelona hoe mampisy azy mbola filoham-pirenena ary mbola tenaina vahoaka malagasy mihitsy indrindra moa fa izay aty ambanivohitra be aty dia ohatrany hoe very ray aman-dreny mihitsy zay tompoko amin'ny zavatra mbony karakaran'ny filohan'ny Rajoelina mivady ny tambanivohitra sy ny be antitra sy ny katsah ka dia ankehitriny indrindra fa akaiky ny fetim-pirenena izy dia misento mihitsy zay Mam Patrick amin'le hoe zao ty hoe concertation nationale dia emitra foana ve sa hoe ozy izy ozy moa Jean-Claude raha mandeha hoe sa atao hoe teteza mitatra mihitsy zany izy ty fa dia tsy asianan'izany fifidianana izany intsony na nefa efaka amin'ny ray aman-dreny mpivavahana tokony hijoro ara zany zao dia ohatran'ny hoe tsy manana fahefana intsony fa dia zay ataotondry zareo amin'ny fanavaozana eo ihany no ataony sy tanterahany ohatra malahelo zay Mam Patrick amin'le zavatra misy satria hoe misy sofa misy Andriamanitra mahita tsy mahare any zavatra misy eto fa tsy ozy izy hoe hidina azy zao izy izy ka hojereko ny zavatra mahazo amin'ity firenena ity hovaliako zay namingavinga sy nanevateva sy nanisy ratsy ny orikozy izy fa hovonjeko ny ampahoriana sy ny nampalelomana so fa misy azay tenin'Andriamanitra zay eo amin'ny baiboly eo dia zay mbo atenaina fa dia engany mba samy ahery mivavaka daholo isika vahoaka malagasy tompoko fa ny zavatra eritreretin'olombelona reny Andriamanitra manana eritreritra tsara ho antsika vahoaka malagasy na dia ao anatin'izao fetim-pirenena ho avy zao ary dia misentsitsika fa hitan'ny tompo zao fisetotsika izao dia misaotra indrindra Mam Patrick Saona betsaka ianao dia mankasitraka anao ihany koa raisitsika ny antso manaraka miarabanao ferin'le alahelo loatra tamin'le fagnitakisahana azy no ny tena moa ny tena dia nalahelo tamin'igny fotoanandro igny fa vaovako hafa le izy ny azy zany ny tiako kely ambara dia zao le fitoanan-doham-pirenena zany na hanao fitoanan-doham-pirenena makaya sika na hanao fitoanan-doha makaya dia mila fahamatorany mpitandro ny filaminana malagasy zany zavatra zany aza vela hanao tao foana koa ny mpitandro ny filaminana malagasy fa rehefa napetraky iny vahoaka le olona ray izay ny fidiny dia oka mba tsy ho sembasembainy mpitandro ny filaminana ny zavatra takinay vahoaka aminareo mpitandro ny filaminana dia zay filana fitaonan-doham-pirenena zany fa ny angatanay vahoaka fotsiny aminareo mpitandro ny filaminana dia aza manao fangangam-panjakana mihitsy anareo ohatra ndray fomba fanaonareo rainy
fa rehefa napetraky ny vahoaka eo le olona de miandrasa ny fahataperan'ny fempotoana zay nametrahan'ny vahoaka sy ny fagnarahan'ny vahoaka tamin'le olona. Zay ny mba fagnanarana ianareo mpitandron'ny filaminana, mpitandron'ny filaminana malagasy zany. Na sarotra na mangidy ny zavatra misy eo de okanareo mba hijoro amin'izany fotoana zany hoe tsy hanembasembana na kitikitika amin'ny safidim-bahoaka, satria io safidim-bahoaka io de mampaharary. Matoa le olona ny safidy an'le olona zahay de matoky tanteraka an'le fahendren'le olona sy ny fitantanan'le olona anay. De zay ny mahatonga anay sendotra rehefa misy zavatra rehefa mba mahazo sehatra ohatran'izao. Fa de ilana siny aloha amin'igny de zao zany de efa mahavita an'le resaka fikonan-doham-pirenena rehefa maontina tsara anareo sy matotra tsara anareo mpitandron'ny filaminana mba mahandro tatana ohatranay vahoaka. Ary zao rehefa misy fotodrafitrasa orina zany de tsy maintsy eo ny fiafiana sahala amin'ny olona mitondra tokantrano io hoe hagnoriny an-tragno de andao tsika mianakavy hiafy. Fa tsy misy an'izany hoe hanao fotodrafitrasa de sady hiadana libaliba sika vahoaka malagasy. De reo tsara ny valeran'ny fotodrafitrasa mijoro magnerana ny Madagasikara. De fantatray vahoaka tsara zany zavatra zany. Raha tsy ny tianay vahoaka zany tsy ny fidy fanondroa azy zahay. Fa noho ny fakasitrahanay an'izany mahatonga anay ny fidy azy fanondroany nefa de no isakisahinareo mpitandron'ny filaminana ny zonay tamin'izany zavatra zany. Ka izany mahatonga anay malahelo mafy. Azapodinareo mpitandron'ny filaminana tsony zany. Fa tsy izany misy no agnaramanay vahoaka anareo. Fa ny agnaramanay vahoaka anareo de hampandry fahalemana ny tany sy hiaro ny androm-panjakana zay misy ara-dalàna. Fa tsy le tsy ara-dalàna ohatran'izao no harovanareo. Fa oka ny vahoaka no frenonareo sy mba ho harovanareo tsara manomboka zao. De zay le izy de atao ho ara-dalàna tsara le fividiana. De momba n'le hoe ataovy agny amin'ny ino izy ty tantan'ny distrika sy ny tariny indray le misy. Ya isorana betsaka ianao. Efa lava zay fa malondre maniafa ny hiditra. E tompoko. Miraba tompoko. Allo. Miraba tompoko. Io. Zay salama tompoko. Eny tompoko. Eny tompoko. Zay vao tafiditra efa ela be ny insista teo. Iza dia avaiza moa azafady? Va dia Antsirabe azafady. Eny tompoko. Salama tsara tompoko. Io. Zay koa mba manana fanehonan-kevitra kely madamy ary avy aty Antsirabe tompoko. Zao moa zany amin'ity le faneho-kevitra ty de mba tonga eto zay mba manao ny faneho-kevitra azafady. Eto le faneho-kevitra hoe tena marina moa zany de fa hoe io zany moa zavatra ataony eo amin'ny fanavaozana. De ny tena marina hoe zay manana ny hevitra tena hevitra anay koa ny tena marina hoe le fitondrana amin'izao de efa hita mihitsy fa tena tsy mandeha amin'izay marina rehetra. Allo? Toizo ny teninao toizo. Ny tena marina izay io zany tena marina efa mihaino anioka zava-poana efa nanana fotoana zay nandeha tany Antananarivo tany mijery namonjy le fivoriana tany amin'ny arena tany fa ny problema zany izay aty amin'ny fotony aty manko zany de ohatrany hoe ataony zareo tsinitsinina mihitsy ny tena marina. Zay mba manana hevitra tokony ataonay aseho anay nefany tsy mba misy mihaino zany. De nefany za zany tena miteny fa io concertation nationale zany tsy mandeha aty amin'ny fotony zany. Zay tena aty amin'ny fokotany. Zay tena aty amin'ny fokotany fa tena tsy mandeha amin'izay anina zany. Io nefa zavatra petraka fotsiny io ary ny fitondrana amin'izao fotoana zao de ny zavatra vitan'ny président Andry Rajoelina teo aloha daholo tokatokana an'ireo. Zay tena manoana ny Andry Rajoelina 100%. Niza itenanay zay tena 100%. Satria reo lokolokona daholo na taty Antsirabe université ina nefa université tokony tokana ny Andry Rajoelina tonga avy taty lokony daholo lokony menamena fotsifotsy hainay. Zay nahatsona zay tsy mandeha makany satria malahelo amin'ny président anay zay olona voa vita.
tabaka avy any amin'olo izy a andrasantsika ny antso manaraka raha efa misy eny tompoko miaraba tompoko miaraba mamy miaraba atsika petehitra sy malagasy voalohany aloha amin'ny resaka concertation nationale io ny efa hatrany amin'ny voalohany dia efa fantatra mihitsy hoe masina mbokely ovanina sy masina mbotry ovanina efa tany dia efa nitentsika hoe tamin'ny voalohany iny ny minisy mpanjakana fanavaozana deuxième rang teo amin'ny protocole zao izy any amin'ny septième rang sady tsy latao minisy mpanjakana trony fa minisitra tsotra efa tokony vakina fotsiny daholo toy rehetrarehetra aminy zany amin'ny farany io dia tsy maintsy hipotra le hoe zay voasoratra dia voasoratra ianao angazo izy zany ny garantie anao hoe zao ny le hevitra nytenen'ny Rakotovareo Fokontany Tsakadavilitra ry ty le zavatra nytenen'le olona varian'ny Fokontany akandreo tsisy tena zany eo tsisy verifiany zany fa zatra tokony ataon'ireo fotsy ary mbola ho atao le concertation nationale avoreo daholo ny administrateur civil rehetrarehetra Madagasikara reny anie no any amin'ny chef district mafantatra lany ambany ravika zany reny ny DG-ny ministériel Madagasikara reny ny avory sady mahay lalàna reny mahay toekarena reny manamboatra hoe lalam-panorenana ty lalam-panorenana ohatra zao anamboatra ny titsika dia ohatra zao ty koa misy lalam-panorenana ohatra zao dia ampisafidianina amin'izay vahoaka azavaina amin'ny vahoaka amin'izay hoe raha ity lalam-panorenana ataotsika dia zao ny atao anazy ny raha ity dia zao dia mifidy vahoaka dia atao amin'ny teny ohatra atao ohatra amin'ny baiboly teny gasy tena tsisy fandraisa mihitsy ianao nga inona zao dika zany hoe Matio zany amin'ny teny vazaha teny gasy Matio tsisy mahagana Matio tsisy fandraisana amin'le Matio mihitsy zany Matio zany zany lioka zany tsisy fandraisana amin'le lioka mihitsy dia atao ohatra zany ty le lalam-panorenana fa tsy teny frantsay ambody dia teny gasy atao teny gasy ranoray ohatra baiboly mihitsy dia atao teny frantsay koa hafa mihitsy dia zarainy isaky commune dia afaka mamaky gasy rehetrarehetra fa tsy hafa dikany amin'ny teny frantsay dia hafa valiny amin'ny teny gasy zay ray zay faharoa manaraka an'izay raha hoany daholo fokon'olona rehetrarehetra roa isam-pokotany fotsiny eny dia efa tadidy tsara rehefa telo alina mahery dia zany no omby an'izany olo zany raha iampy mbola isaky ny aty avelany reny zao concertation amin'ny tanora tatsy boribory tafahatelo tao boribory tafaefatra izy zao sanitsangana teo tsy sananatika eny sao dia matahotra satria menatra n'le zavatra natao dia izy tanora sahijoro hoe zay ny aveto anany zay ny reto zeny zeda tamin'izay tsy samijoro ane am'izao dia any le izy zany azavaina amin'ny vahoaka dia manjary mifidy fotsiny izy vahoaka hoe ty zany mety aminay dia ty mety aminay manao propagande aminay zao nefa propagande be dia be dia mamary fotsiny zao tsisy propagande vakina fotsiny hoe propagande io na ministère fikarana rehefa manao propagande dia zany eteniny raha izy zany lany filoham-pirenena io mety lamina ny raharaha amin'ny ara-pitsarana sainka izy anisy azany efa fantatry ny olona ho any masina mbokely ovanina sy mitsovanina zay mpandehan-dra raha-pirenena dia eo amin'ilay resaka seny ho an'ilay raha matotany ilay vola ivaty ny filoha fanavaozana hoe tany Congo efa niteny tamin'ny diaspora rehefa vita ozy biometrika zay vao mety possible ny fidiananareo fa ny biometrika zany hoe mbola tsy ho vitatsika zao zany biometri za fa mila vola be io ny fanjakana tsy manam-bola dia hity rety efapolo ane vita biometrika digital anankiray anatin'ny ray andro dia raha roa andro dia olona valopolo zany eny amin'ny fokotanina no voasoratra ao anatiny io raha roa andro fotsiny izy zany no tafiditra diza tsy tafiditra fa le olona takomana amin'ny zavatra hafa ny sainy dia tsy mifantoka amin'le raha-pirenena atao fotsiny kajy raha volana sy oktobra 2027 filoham-pirenena no fidiny dia mois alohany io zany ataontsika hoe septambra ny propagande
de firy volana alohan'io zany député fidina ataontsika hoe volana juillet. De firy volana alohan'io zany maire fidina ataontsika conseil ataontsika hoe volana mai. De rovina zany tiatsika nisy olona mbola tsy vita lycée-ny mbola milaza 12 vilana vao vita lisy mpifidianana rehefa total 12 mois après volana any volana juin ny heritrana zany vao possible lisy mpifidiana zay mikarakara lisy mpifidiana. De zany chronogramme atsika zany. Tsika ny tokony mbo mijery kely fotsiny hoe manao katsikatso hoe katsikatso za T3 fotsiny de mahitatsika hoe atao miarany compte arreboro 27 octobre filoham-pirenena de sa filoham-pirenena fidina alohan'ny député sy ny anona indray sa fa nisy concertation namaritra zany. De ity le lisy ataon'ny seny ity gava vao faritra hoe io boky ampiasaina amin'ny lisy mpifidianana io ataon'ny seny io fa nisy concertation tay zany namatiny io atao ohatran'io fa ny sambahoaka. Kely zany efa misy zavatra voasoratra anao da zagakitsika rehefa tonga amin'ny 4 volana iteny hoe de voasoratra de voasoratra. Fa samy tsy mahafantatra zay sahatra anaty concertation nationale lany io zao de nisy concertation nationale fito olona fito. Iza zany no vavolombelona de iza no sa inona zany le anankifito voakevitra apotra eo zany hoe misy hevitra roapy-sankozy eny zany eo. De tsy maintsy alamina izy amrety no raisiny. Fa tsy hoe inona zany nitondrana an'le fianam-pirenena iza no asaina. Andro io problème io iza no asaina de iza no tsy asaina. Totra tompoko. Soana betsaka ianao dia mankasitraka tompoko. Antsoana koa sisa ny raisitsika. Antsoana koa 034 07 009 88 032 91 901 20. Io zany larana. Eny tompoko, miarabanao tompoko. Allô? Miraba tompoko. Miraba tompoko. Tatanfetony madama aloha e. Eny tompoko makasitraka tompoko. Manarakaraka zany. Ny tena moa zany mbolina manara-baovao satria ny olona limpandrosoana limbaovao mandrakariva. Ahoana raiky fandehan'ity sambo hoe hiakatra hiditra kety international raha voalaza tao amin'ny gazety Androany hitanay satria toa ohatrany hoe nampitondraina saina malagasy matriculation malagasy le sambo. Nefa zany raha ny fanazavana ndrosy any nefa tratran'ny ambargoana solika tsy mahazo mivarotra solika tsy mahazo mivarotra gazy. De iza ndray zany eo anatin'io matsiaro le 777 ndray zay e. Manarakaraka zany ho an'ny Andriamatoa ministre fitsarana tadidy tsara Ramatoa fa ny teny toy ny salaka dia ianao ihany no fatony. Zay fa dia misaotra romamy a. Ya makasitraka makatela indrindra tompo. Andrasantsika ny antso. Maraparana ny antso tsika, maraparana. Eny tompo. Ianao zany mamarana ny antso, miaraba tompo. Tsy eny mihitsy ianao. Allô? Eny tompo. Voalohany aloha makasika le teny filohan'ny antenimieram-pirenena fantatratsiny hoe ny vola ve ny mampiteniteny foana sa ny fahefana satria tsy voazao hoe hiteny no miteny zavatra ohatran'ireny. Voalohany izy aloha le miteny tamin'iny hoe eroan'ny gasy mikofaly daya. De izao indray izy miteny fa tsy azo endrehana hoana ny sinoa ny karana fa gasy reo. De gasy taiza moa Andriamatoa filohan'ny antenimieram-pirenena. Misy nosy karana lazay an'ireo fa gasy. Andry Rajoelina nefa gasy ny dadany gasy ny mamany kiraka taty aminay taty izy miteny gasy tsara lazay nareo fa vazaha. De eo mahatonga namiteny hoe le fahefana ve mampiteniteny foana sa ny vola. Manarak'izay manaporofo ny zavatra ny teneniny
dia misy fotoana efa elaela zay a misy olona 12 tompoko nahazo IST. Andraiky 12 amin'ireo raha tsy diso karana ny ankamaroany. Dia avy eo ilay IST nitsoahana tampoka. Inona ny antony? Dia io zany manam-porofo ny tenen'ny kiteny hoe tsy azo endrihana ny karana sy ny sinoa. Ny dikany zavatra ataony nefa propaganda. Mieritety izy fa itiavany vahoaka azy dia zavatra teneniny. Nefa vao mainka ankalany vahoaka azy satria raha ianony izany lany filoham-pirenena dia ho lasa ny karana sy sinoa daholo ty tany ty dia hoe zany gasy. Fa io le resaka hoe famerenana tany amin'ny malagasy io tsy telina fotsiny io. Mamerina tany io arian'iny ty Androibe. Mamerina tany atao hoe 10 hektara dia tadidy io fa any ambadika any misy 100 hektara efa lava. Ka anjarantsika vahoaka ny eritreritra sy mandinika. Olona ohatr' izany ve no eritreritra hitondra n'ity firenena ity. Tongava saintsika ny fifidianana aza manaiky fitahana. Manarak'izay allo? Maheno anao tompoko, maheno. Manarak'izay manao ganagana manasa aloha ny mpitondra ka samy manao izay patany. Ny fandisy foana ny zavatra resahan'ireo bozofo efa tany am-boalohany. Satria raha ny teny filoha fanavozana tamin'ilay kabary hafahafa efa nomaniny iny dia nanontaniana izy. Tsy ahitana allo? Maheno anao toizo ny Tsy teny. ahitana singa tsony izy izy ao Ambomalaza fa efa lasa trano fanjairana le izy. Ny dikan'izay zany mbola miandry ny singa ahafahana manao fitiliana izay vao afaka manam-porofo inona marina ity. Satria le trano zany efa lasa trano fanjairana. Misy toy fitsarana nefa miteny fa misy dokotera rosianina hoe miandry ny valiny fitiliana. Iza ny tena marina. Tsy mifandray le tadiny mpandranareo iza ny tena filoha. Fa raha izay aloha mahita misy tro fitsarana ny filoha satria izy manohy tiany atao. Fa maranako azy dia zao hoe ny teny filohan'ny fanavozana mampalahelo aloha ny zava-misy hatramin'ny misy n'ity fitondrana ity. Ny rongo hatrany asan-jiolahy. Io zavatra io efa taraziny ny zavatra nataon'ireo hatramin'ny voalohany. Hitanareo perquisition miendrika asan-jiolahy tsy misy taratasy, tsy misy inona. Dia misy nanararaotra aloha izy taty hitatsika ihany koa polisy nanao fanafihana teria n'iny ty akadin-dratombo fa tsy navita amin'izy. Hitatsika farany teo tany filaminana nanafika tobin-dasantsy. Dia io taraziny lefa avy any aloha any dia zao. Dia zao ny tena mampalahelo ty firongoatan'ny alatra varira ty. Tena mampirikotika ary mampalahelo tanteraka. Dia mampanontany tena hoe filohan'ny fanavozana miaran'ila. Misy miaran'ila efatra eo akaikiny eo hoe filoha karamitantana aminy. Raha ny tokony ho izy mba mahita mandirana kely amin'ny resaka fandriam-pahalemana. Fa arakaraka ny mampisy an'ilay miaran'ila eo vao mainka kirara izy lahy zany nareo sa ahoana ny tena fandiha. Fa hoe tsangan'olona fotsiny nareo eo. Ny filohan'ny fanavozana tsy manapa-kevitra ny rian'ny fitsarana noho ny ataony, ny rian'ny asambleny teneniny dia variana le vahoaka. Lasa ohatrany nataonareo kilalao le fiainam-pirenena. Dia mahakasika n'ity fitoenan-dom-pirenena tsangany mpiasala amin'olon-dazy ity mila maitsika fa zavatra efa voahomana io. Sao dia mba tokony ampy kosa zay fandeferana raha ohatra ka misy zavatra tsy ho fanandrisy eo satria tokony tsy hisy ahilika na izy na izy. Amaranako azy namana mampatrika dia zao Zay tapitra amin'izay fapetsaka izay makasitraka makatena amin'ny faneho-kevitra izay koa ny antso ny raisina tamintsika ankasitrahantsika rehetrarehetra tao anatin'ny fifanajana sy ny faneho-kevitra nentsika ry Mpiaino Jaina. Ny famtinana hoentina fotsiny ao anatin'izay rehetra izay ry Mpiaino Jaina dia ny hoe liana dia liana ampahafantarina anareo ao anivon'ny fitona liana dia liana ny vahoaka malagasy ao anatin'ny famahana olana aingana hatongavana amin'ny tanjona dia ny fifidianana izay. Somary mambetrapetraka fanontaniana ny olona amin'ny resaka concertation nationale miemotra mandroso miemotra aleo mba apetraka amin'ny fahamatorana tsara zany mba tsy ampiodiody hevitra satria lasa ny olona eo misy mahay mipanga alohan'ny fotoana ary misy mahay misaintsaina zavatra alohan'ny fotoana koa hoe mamantatra zavatra
fa tsara mpahafantarina ny olona zany hoe seritra manao hoana tena ho tanterahana ve ho vitaina tsara ve araka ny tokony izy. Ary ny farany dia ny hoe ny fotodrafitrasa nataony teo aloha zay toizanareo amin'izao fotoana eny tsy hamezana tsy ny olona ny hoe malahelo izy ireo fa ny tsarovy dia ity na inona olazaina na inona fanaratsiana na inona fiampangana na inona dia tsy afaka ao am-pon'ny olona ny asa nataon'ny mpitondra teo aloha ary nametrahany fotodrafitrasa anohizana ny asa tokony atao. Fantatry ny olona avokoa ny diatanana rehetra miasa ao anatin' zany rehetra zany. Zay sehoany ianao mampisoto amin'ny lafiny teknika mampatriky Andrianjanarison no teto amin'ny fanolorana.